Bonjour, bonsoir ataon'ny antsika rehetra ny tokantrano any a tratrandray izao fotoana irahantsika iara-ianatra indray ny tenin'ny tompo izao. Eny mbola ao anatin'le Daniel toko fahafitantsika mety mametraka sika ahoana ihany mbola tsy tapitra ihany ve ty Daniel toko fahafito ty? De mbola eo zany tsika aloha, mbola lava ny lalana fa aperantsika amin'Andriamanitra sy tsara ihany koa nge maniditsidina zava-dehibe ny zavatra resahantsika eto. Tsy afaka manao affirmation gratuite sika fa mametraka tsara ny zavatra lazain'ny soratra masina ny amin'ny zavatra tenentsika eto hoe ahoana mifanaraka amin'ny tantara ve zany zavatra lazain'ny faminaniana izany. Ka alovantsika ny lohany anoizantsika ny lesona dia mangataka antsika indray ry arivavaka. Apetratsika amin'Andriamanitra ny fotoana. Jehovah Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Miantsonaranao zaray amin'izao ora sy fotoana izao. Mety zaray nivavaka ny ianao any an-danitra any. Raha io misotra fa mbola menao tombolanitra efa anay miara-mianatra sy mandinika ny teninao. Tsy efa na fahalalana na fahendrena raha efa mifanainao rery ihany. Ary zay izay miara-mivavaka reto dia mpanompo tsy mahasoa ihany ary tsy matoky io natrenao. Ao ny vavanay tompo izay mbola miteniteny foana. Ao ny masonay tompo indraindray mamadika ny tele io mahita izay tsy tokony jerena amin'ny tele io. Na maheno izay tsy tokony henona ao tompo manodidina anay ihany koa izay miteniteny foana na misy zavatra ratsy ataony dia mandalo an-tsainay zany hifonanay aminao zany rehetra zany. Ninona tompo fahotanana tsy famendrena vitanay teo anatrenao ka nandikanay ny lalànao dia hifonanay aminao zany. Mamindrafo aminay raha io mamela ny elokainenao. Mifona raha io ny amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Mangataka aminao zay Kristy ho diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Aoka ry Tompo Andriamanitra ray ny fanainao masina, hirotsaka aminay amin'ny fahafinoana, anamasina anay sy hitantanay ho amin'ny marina rehetra. Ka aoka ray ny fanainao hitoetra ao anatinay, hanokatra ny fonay sy ny sainay, hamantaranay ny sitraponao. Ta io indray zay amin'ity fotoananay anio ity raha iara-ianatra sy handinika ny teninao zay. Ka meonay ny fahazavan-tsaina, meonay ny fahalalana, meonay ny fahendrena. Eny apetraka eo ampelantananao ihany koa raha ny fiainanay. Ta io izay amin'ny asa mandrarahanay, amin'ny fahasalamanay, amin'ny anina ho aninay, amin'ny fianaran'ny zanakay sy amin'izay mahasana ny fiainana rehetra. Ta io izay raha miditra, ta io izay raha mivoaka, ta io ny tokantranonay, ta io izay amin'ny lafim-piainanay rehetra Andriamanitra, ka aoka ny sitraponao tanteraka aminay. Raha misy tsy salama any tokantrano any, ninona mety marary azy. Dia aoka Jesosy io, dia tananao mahery sy sananao nahindritra ane no ahindritra ao amin'izany aretina izany, ka hikitika ny loharanonkaretina ianao. Dia aoka Jesosy ianao, hiaino ny fitarainana io tokantrano io, sy amin'ny toerana izay nona ny fampianaran'ny teninao, ka nasitrana izany enenao Kristy. Dia aoka noho ny amin'ny dia kapaka taminao Jesosy dia sitrana izay aretina ivavahana amin'izao fotoana izao sy ametrahana tanana. Mandidy izay aretina rehetra mahazo any tokantrano any, na inona izany ka ametrahana tanana sy ivavahana amin'izao fotoana izao, ka voatonona vava any tokantrano na ao-tsaina amin'izao fotoana izao dia sitrana izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny dia kapaka taminy. Halleluja, halleluja. Ary farany dia tsy tianay Tompo hanana anjara amin'izao fotoana izao, ilay ratsy na dia kely aza. Araka ny teninao manambara hoe manao hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana. Ka tsy tianay ny fanatrehana eto. Ka ninona Tompo? Tafika ataon'ny Satana anakorontanana ny fampianarana, anakorontanana ny fifandraisana, anakorontanana ny tokantrano, anakorontanana ny tsirairay avy amin'izao fampianarana izao dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana izay tafika ataon'ilay ratsy. Fa levonina noho ny amin'ny ranjan'akondro sy ny fofony an'i Jesosy, ny anaran'i Kristy. Ravy Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny ranjan'akondro sy ny fofony an'i Jesosy. Halleluja, halleluja. Dia raina ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ny ianao raha io hatramin'izao koa mandrakizay. Dia mitenena raha io aminay ianao amin'ity an'io indray fa voninkaina izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy, halleluja. Amen. Iroso ary sika ny amin'ny fampianarana ny tenin'ny Tompo.
Namarana antsika ny lesona tamin'ny farany iny zany tamin'ny tapany maraina iny dia zao hoe niresaka antsika ny amin'ilay hoe mesura politika zany izay niraisin'ity tandroka kely ity zany. Dia hitantsika tao anatin'izay ny mesura politika izay niraisiny fa ankehitriny indray tsika dia hiditra amin'ilay hoe inona indray ara zany ny mesura religieuse izay niraisiny na fanapahan-kevitra ara-pivavahana zany zay niraisiny zany. Satria hitantsika tamin'ilay teny izy teo hoe eo amin'ilay nantoko fafito 5:5 raha iverenantsika le vaky teny dia ao nozy izy Daniel 7:5 ary teny anoatra ny avy indrindra izy sy ampahory ny olo-masiny ny avy indrindra ary tady anova fotoana sy lalàna ary atolotra any an-tanatra eo mbarapatapitry ny fetrandro ray fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Dia tsika zany le hoe iteny anohatry ny avy indrindra izy iteny anohatry ny avy indrindra izy amin'ilay vavany teny zavatra miopampana iny dia fantatsika tsara le manao ny tenany ho Andriamanitra izy. Dia tapany faharoa hitantsika tamin'izay dia inona koa ny zavatra nataony hoe tady anova fotoana sy lalàna izy dia amin'izay fanovana ny fotoana sy ny lalàna zay dia hitantsika efa teo amin'ilay hoe fanovana fotoana hitantsika tao anatin'izay le resaka le hoe ny fanjakana zany na ny fanapahana eto amin'ity tany ity dia lasa eo ambany fahefan'ny Eglizy. Nanomboka tany amin'ny Moyen Âge zany nisy anazy io ka izy tena lasa nanana ahoana zany ny Eglizy dia zao hoe izy no manositra ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany na manositra ny empereur ary nanana fahefana tamin'ny fanjakana izay nisy izy tsy azo ny toerina izy tamin'izany vanim-potoana zany koa fa raha ianao manohatra azy dia ataony mahamay ianao faiziny mihitsy ianao natahotra azy ny fanjakana izay nisy. Hitantsika tao anatin'izay zany le resaka hoe fanovana ny fotoana. Eo anatin'izay fanovana ny fotoana izay ihany koa hitantsika le resaka le hoe manana rôle hoentina zany izy eo amin'ny scène internationale tena hoe misafirme izy eo anivon'izao tontolo izao ary ny mpanjakan'izao tontolo izao amin'izao vaninandro iainantsika zao raha vao misy manana problème na hoe misy zavatra atao dia tadidio tsara hoe raha vao maheno ianao ary zavatra matetika zany ny heninao any amin'ny vaovao zany nandeha namangy an'ny papy ranina na me namangy an'ny papy ranina zay mahatonga azy hoe izy zany atao hoe chef moral et religieux eo amin'izao tontolo izao. Dia miondrika eo anatrehany daholo miazakazaka makany amin'ny daholo ny mpanjaka ny tany rehetra satria izy ny fahefanambony zany ara-moraly sy ara-pivavahana eto amin'ity tany ity. Ka raha vao miteny fotsiny ny papa manao hoe taorinan'ny deuxième guerre miteny fotsiny izy manao hoe mila manao politika globale antsika mila miray ny firenena rehetra manaraka daholo ny rehetrarehetra. Dia io le resaka hoe alliance humaine zay niresahana tany amin'ny Daniel 2 zany io. Dia amin'izao fotoana izao tanteraka ange zay zavatra zay hitantsika zay au niveau international tanteraka zay zavatra zay. Na dia misy arany hoe fanoherana ataon'ny Russie vis-à-vis ny Occident na ny Iran zany zay firenena vitsy no manohatra anazy io fa ny akabeazan'ny firenena zany ao anatin'ny le resaka hoe alliance humaine ao amin'le resaka hoe Occident daholo fa ny firenena rehetra dia zao hoe manaiky sy miondrika zany eo anatrehan'ny papa avokoa zany manaiky an'izay autorité morale sy religieux izay. Inandray ara ny mesure religieuse zany zay niraisin'ny Église. Dia hitantsika teo ilay izy hoe anova fotoana sy lalàna hozy izy. Ka amin'izay fanovana fotoana sy lalàna zay zany dia zao hoe inona indray ty lalàna novany ity zany? Inona ty lalàna novany ity? Dia ilay lalàn'Andriamanitra indray zany no nosoloany ho lalàna hafa. Satria zay mahatonga azy hoe miteny zavatra miopampana izy, anohatra ny avo indrindra izy. Anova fotoana sy lalàna izy satria izy zany tena vitan'izay mitsy hoe attribuen'Andriamanitra le hoe resaka hoe fotoana sy lalàna zany. Dia nefa izy maka an'izay toeran'Andriamanitra zay dia manino? Alainy zay attribue zay, za koa mahay manova fotoana, za koa mahay manova lalàna. Dia tany amin'ny ireo siècle voalohany dia fantatsika tsara fa inona zavatra nataon'ny Eglizy? Ilay lalàn'olombelona
nonosoloan'ilay lalàn'Andriamanitra. Lalàn'Andriamanitra zany no foanany dia napetrany teo amin'izay toeran'izay ny lalàn'olombelona na ny fomban'olombelona. Dia normal be raha hitantsika amin'ny eglizy be dia be ny tradition zay tafiditra traditionn'olombelona tafiditra amin'ny fomban'ny eglizy. Dia raha raisitsika fotsiny ilay izy manao hoe ino io lalàna io zany zay novan'ny eglizy io, ilay lalàn'Andriamanitra io zay nesoriny. Dia ilay sabata io. Sabata nomen'Andriamanitra ho tandremany zanak'Israely tao hoe Sinay. Dia nanino? Nosoloany ny andro alahady io. Andro alahady izay andro ivavahana amin'ny masoandro. Fivavahany jentilisa zany andro alahady zany. Fivavahana amin'ny masoandro zany andro alahady zany. Nefa lasa ino? Lasa io indray natao hoe andro ivavahan'ny kristianina ka nofoanany ilay sabatan'Andriamanitra. Ahoana ozy izy verenantsika ary vakitsika kely amin'ilay Exodosy mikasika anazy io. Exodosy 20:9 mba tsy tenenako fotsiny eto zany hoe sao dia nisy tsy naharaka mantsy sika zany tamintsika niresaka anazy io. Raha isika ty amin'ny Exodosy 20:9 ka hatramin'ny 1:10. Ao amin'ny 10 zany miresaka ilay lalàn'Andriamanitra. Dia ahoana ozy izy? Mahatsiarova ny andro sabata namasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rahanao rehetra fa sabatan'i Jehovahandriamanitra ny andro 7. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'ny zanona, ny zanako lahy na ny zanako vavy, na ny ankizilahinao na ny ankizivavinao, na ny biby fiompinao na ny vahiny izay tafiditra ao am-bavahadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Izany no nitahian'i Jehova ny andro sabata sy nanamasina azy. Nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Izany no nitahian'i Jehova ny andro sabata sy nanamasinany azy. Zany hoe io andro io zany tena namasinan'Andriamanitra mihitsy io. Ary ny tenen'Andriamanitra hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Dia eo amin'ny 1:10 izy miteny fa sabatan'i Jehova Andriamanitra ao ny andro 7. Fa sabatan'i Jehova Andriamanitra ao ny andro 7. Tsika zany asian'Andriamanitra mahatsiara an'io andro io satria nitsaran'Andriamanitra io ary no amasinan'Andriamanitra io andro io. Dia izy hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Dia 1:10 fa sabatan'i Jehova Andriamanitra ao ny andro sabata. Dia fanontaniana mipetraka Kristy ve mbola nitandrina an'izany sabata izany? Dia Kristy tokoa tany amin'ny testamenta vaovao dia zao nitandrina sabata ary Jesosy koa dia mbola niteny manao hoe tompony sabata hozy izy ny zanak'olona. Dia raha mijeritsika ty amin'ny Luka 4:4 dia ho hitantsika hoe nitsofoka tamin'ny sabata ve Jesosy sa tsy nitsofoka tamin'ny sabata. 4 Luka 4 ny 1:4. Makitsika kely izy io. Luka 4 dia vakitsika ny 1:4. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony tamin'ny azafady ary dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Araka ny fanaony ozy izy dia manao niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Zany hoe fanaon'i Jesosy zany rehefa tonga ny sabata dia miditra ao amin'ny sinagoga izy satria izay ny fanaon'i Kristy. Dia ao misy miteny manao hoe ka Jesosy ange mbola velona fa rehefa maty izy dia novana io. Satria Jesosy nitsangana tamin'ny maty iny dia lasa andro alahady ny andro ivavahana. Anaty Baiboly io tsisy milaza an'izany mihitsy hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia hoe andro alahady nitsanganan'i Kristy. Ny Baiboly tsy miteny mihitsy hoe andro alahady nitsanganan'i Kristy. Efa nianarantsika teto mikasika ilay hoe Jesosy maty 3 andro 3 alina. Fantatsika tsara hoe inona ny andro nitsanganan'i Kristy. Kristy nitsangana tamin'ny andron'ny Tompo, nitsangana tamin'ny andro sabata Jesosy, fa tsy nitsangana tamin'ny andro alahady. Satria Jesosy manaraka izay voasoratra ny mpaminany, fa tsy hoe manaraka izay tenenin'ny olona. Ahoana ozy izy voalaza ny soratra masina?
nanokatra ny sain'ny mpianatra izy ahalala ny soratra masina. Fa Kristy dia zao tsy maintsy ho faty ka hiaritra ozy izy 3 andro sy 3 alina ao an-kibon'ny tany. Ary hitsangana miny, hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia fantatsika voalazan'ny mpaminany Kristy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro. Nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo, efa nianarantsika teto io fa tsy idirantsika lalina. Dia nitsangana amin'ny andro sabotsy Jesosy, amin'ny andro sabata nitsangana ny Kristy. Fa fampianaran'ny Eglizy dia zao hoe nitsangana tamin'ny andro alahady izy, dia lasa ny andro alahady no namarinina hoe io nivavahana fa io nitsangana ny Kristy. Kanefa le andro alahady dia zao andro ivavahana amin'ny masoandro io andro alahady io. Andro ny Andriamanitry ny Romanina io. Andro ny Andriamanitry ny Romanina io andro alahady io. Izay ivavahana amin'ny masoandro. Dia raha mijeritsika zany dia hoe araka ny fanaony Jesosy dia nanina? Miditra ao amin'ny sinagoga izy rehefa tonga ny sabata. Dia mijery koa tsika amin'ny mpianatra efa maty Jesosy eo amin'ny mpianatra dia iny eo amin'ny asan'ny apôstôly 7:10. Raisitsika ilay asan'ny apôstôly 7:10. Eto indray zany tsika hiresaka ny Paoly sy Silasy indray tsika eto. Dia ina ny teneniny eo amin'ilay 9 sy ny 10. Raha raisitsika ilay 9 sy ny 10. Dia zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nandeha namaky any Amfipolia sy Ampôlônia izy dia tonga tao Tesalonika ary nisy sinagogany Jiosy tao. Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony. Ary sabata telo ny adiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Rehefa tonga tany Tesalonika zany Paoly sy Silasy dia ahoana izy? Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony izy ao amin'ny sinagoga zany. Ary sabata telo ny adiny hevitra amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Paoly koa dia niditra tamin'ny sinagoga izy amin'ny andro sabata. Fa io moa zavatra efa niresahantsika io fa tsy hiditra amin'izay lesona izay tsontsika efa nazavy ny lesona io. Fa ny zavatra tiana tenenina zany dia zao hoe ny sabata no nasian'Andriamanitra no tandremana fa tsy ny andro alahady. Io no andron'Andriamanitra hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Dia niteny Jehova manao hoe fahasabatan'i Jehova Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ary enemana ozy izy no nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany, ary nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany ozy izy no nanamasinany azy sy nitahinina iny ny andro asabata. Dia io nomen'Andriamanitra ho tandreman'ny zanak'Israely. Nomen'Andriamanitra ho tandreman'ny zanak'Israely. Kanefa rehefa tonga ny Eglizy dia zao novan'ny Eglizy io andro, fa ny andro alahady no nataony andro ivavahana, izay andro ivavahana amin'ny masoandro. Ka ity sabata miova alahady ity zany, ity sabata miova alahady ity tsindriko tsara, dia zao misy fiovana fotoana zany eo, misy changement de temps zany eo. Ny sabata miova alahady dia misy fiovana fotoana. Ary tsy vitany hoe fiovana fotoana, fa misy fiovana lalàna ihany koa ao zany. Ny sabata mivadika ao alahady zany dia misy fiovana fotoana zany eo. Ary tsy fiovana fotoana ihany, fa fiovana lalàna ihany koa zany. Dia zao no voasoratra ato amin'ny Daniel 7, araka ilay zavatra andresantsika teo moa zany. Verenantsika kely ilay izy. Aleo foana ny soratra masina no miteny fa tsy zany no miteny eto. Ahoana tsara ozy izy teo. Amin'ileo izy anohatra ny avy indrindra. Verenantsika kely ilay izy. 5:20. Ary teny anohatra ny avy indrindra izy, sy ampahory ny olomaso ny avy indrindra. Ary hitady anova fotoana sy lalàna. Hitady anova fotoana sy lalàna. Raha eo amin'ny Jiosy, raha vao miresaka ianao hoe lalàna, dia inona ny zavatra tenenina raha vao miresaka hoe lalàna ianao? Be dia be ny olona raha vao miteny hoe lalàna dia nosy ny olona didy folo zay, fa tsy didy folo fotsiny ny atao hoe lalàna. Ny atao hoe lalàna amin'ny Jiosy na amin'ny Israely dia zao ny soratra masina no atao hoe lalàna. Zay ny atao hoe lalàna. Dia raha vao miteny ianao hoe ny soratra masina dia inona ny ao anatin'izay? Lalàn'i Mosesy, ny mpaminany ary ny salama. Zay zany amin'ny Jiosy ny atao hoe lalàna dia les saintes écritures na hoe ny soratra masina zany. Ka io soratra masina io nefany dia miresaka hoe lalàn'i Mosesy, ny mpaminany ary ny salama.
De ny zavatra hitantsika nefa de ty manao hoe izy tady anova fotoana sy lalàna ozy izy. Ary tena nataony le izy fa tsy hoe nitady fotsiny izy satria tanteraka io zavatra nataony io hoe tady hoe anohatra ny avy indrindra izy ary tady anova fotoana sy lalàna ary tanterahany io mitantarany tany satria efa nilesona ny anarantsika teto iny. Nisy videona cardinal zay nalefa teto. Miresaka an'io hoe du sabbat au dimanche. Zavatra nitenen'le cardinal tamin'izay fotoana zay de hoe nomena fahefana ozy izy ny eglizy, manana an'izany fahefana zany izy anovan'io lalàna io. Ny eglizy zany de manaiky mihitsy hoe ny sabata no andro fitsaharan'i Jehova. Zay ny didy folo ozy izy. Fa ny andro alahady ozy izy de ny eglizy no nametraka an'io ozy izy. Ny eglizy no nametraka ny andro alahady. Isan'ny tena manaiky mihitsy. Ary nafany nanao an'izany ozy izy de zao nahazo fahefana izy matoa nanao an'izay zavatra zay ozy izy. De izao monde civilisé rehetrarehetra zao ozy izy de zao manaraka ny andron'ny eglizy io daholo. Ny kristianina zay mivavaka amin'ny andro alahady zany de zao mikohaka amin'ny andron'ny eglizy daholo. Na izy eo ambanin'ny eglizy daholo izy. De raha mijery sika zany, raisika io lalàna io zany mikasika ny resaka hoe inona novany zany eo amin'ny soratra masina zany sy eo amin'ny didy folo zay nomen'Andriamanitra. De miresaka fotsiny sika raha raisika ny eo amin'ny didy folo. Mikasika ny amin'ny didy faefatra. Didy faefatra miteny manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. No foanan'ny eglizy io ny supreny satria nanao didy vaovao izy ankilany zany de le didy folo zay nataony ao anatin'ny katechisme no nataony didy folo. De io didy faefatra ny baiboly io ny foanan'ny eglizy io de ny solony didy faefatra io. Ny solony an'le andro alahady zay andron'ny jentilisa io andro io, andron'ny romanina io andro zay fivavahana amin'ny masoandro. De lasa nataony an'io zany ny andro fivavahan'ny kristianina hoe andro alahady. Ny didy faefatra zany zay manambara hoe mahatsiarova ny andro sabata no solon'ny eglizy nataony hoe manamasina ny andro alahady. De rehefa nifoano ny didy faefatra io fivavahana amin'ny masoandro io amin'le andro alahady io zany lasa nataony eo anatin'ny didy folon'ny katechisme de nataony didy fahatelo io hoe manamasina ny andro alahady io. De nofoanany any koa ny didy faharoa ao amin'ny baiboly. Inona koa ny didy faharoa nofoanany io? Ny didy faharoa de milaza manao hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ho anareo ozy izy. Na sary amin'ny abakabaka ambony ozy izy na sary etỳ antany iankofanareo eo anatrehany. Andriamanitra zany manakana mihitsy tsy ankofatsika eo anatrehan'ny sary vongana na eo anatrehan'ny sary. Na hivavaka amin'ny zavatra ny lanitra eny ambony eny ny zavatra etỳ antany. Fa Andriamanitra izy de Andriamanitra sary-pia. Nesorin'ny eglizy satria nahoana? Ny eglizy de zao napiditra ny fiankofana amin'ny sary vongana ao amin'ny eglizy. Jereo rehefa misy groty reny amin'ny eglizy, mikohaka amin'ny sary vongan'i Maria, mikohaka amin'ny sary vongan'ireo antsoina hoe olona masina ao amin'ny eglizy, feno sary vongana ao amin'ny eglizy io. De inona koa ny zavatra nataony? Satria didy anankiroa zany no nifoanan'ny eglizy. Hoe manamasina ny andro sabata, mahatsiarova ny andro sabata ny foanany io. Ny resaka hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, iankofanao anatrehany ny foanan'ny eglizy io de lasa misy banga zany le izy. De ny zavatra nataon'ny eglizy de zao ny remodeleny le izy. De lasa mifandipatra le didy folo zany satria natsofony tao le andro alahady. De rehefa natsofony io andro alahady io sy rehefa natsofony io andro alahady io solon'ny sabata. De rehefa nifoanany lay didy faharoa manao azy manao sarin-javatra voasikotra ao anao, de lasa tsy ampy zany le didy folo. De mba hafeny le didy folo zany ho lasa folo, de ny didy fahafolo ao amin'ny baiboly no zaran'ny eglizy anankiroa. Ny didy fahafolo ao amin'ny baiboly no zaran'ny eglizy anankiroa. Le manao hoe aza mitsiririritra fananan'olona
aza mitsiritra vadin'olona nozaraina anankiroa zany io. Aza mitsiriritra fananan'olona didy fahasivy, aza mitsiriritra vadin'olona didy fahasivy, aza mitsiriritra fananan'olona didy fahafolo. Lasa nizarain'roa zany didy fahafolo mba hamenona an'le izy mba ho tonga folo indray le didy. Fa zao fotsiny lasa ny se déplacer le izy eo anatin'ny soratra masina satria raha didy faefatra ny teo alohany mikasika ny hoe mahatsiarova ny andro sabata, lasa ny azy indray nataony didy fahatelo ny hoe manamasina ny andro alady. Zay zany ny amin'ny sorany amin'ny didy folo no namboariny sy nisy nany sorany. De inona koa nefa ny zavatra nataony? Napiditra zavatra hafa izy eo anatin'ny soratra masina am'le resaka le hoe mikasa le hoe arak'le teneniny teo, averiko tsara moa izy manao hoe tady anova fotoana sy lalàna. Inona koa zany ny zavatra fahamarinana ataontsika hoe miteniny soratra masina de miteny an'izao ahoana tsara ozy izy Jesosy. Vakitsika inge izy aty amin'ny toko fahadimy izao ny tenenin'i Kristy. Aty amin'ny Matthieu verenantsika aloha teo amin'ny Matthieu toko fahadimy. Izao ny tenenin'i Jesosy atao amin'ny Matthieu toko fahadimy. Tsy za no miteny fa Kristy no miteny eto. Vakitsika ny eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20. De ahoana hoy Jesosy? Aza ataonareo fa tonga ao andravany lalàna na ny mpaminany. Zany hoe ny soratra masina zany ny tenenin'i Jesosy io. Aza ataonareo fa tonga ao andravany lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga ao andrava fa anatanteraka hozy izy Jesosy. Zany hoe anatanteraka zay voasoratra ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory amin'ny lalàna na dia litera ray na teny-tsoratra ray izy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany ozy Kristy dia tsisy foana akory amin'ny lalàna na litera iray na teny-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany nazovy ny mamaha anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra ny fanjakany lanitra izy. Fa nazovy no makato sy mampianatra ireo didy ireo dia atao hoe lehibe eo amin'ny fanjakany lanitra izy. Fa lazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny amin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Inona moa tiany Jesosy tamin'izany? Tenena tamin'izany satria na tamin'ny andron'ny Kristy range ny fariseo sy ny mpanorandalàna dia zao nanavesatra ny voakan'Andriamanitra satria napiditra didy hafa ihany koa tandrema ny zanak'Israely. Any ka nampitondra zioga ny zanak'Israely. Nanao zavatra tsy nety teo anatrehan'Andriamanitra. Dia eto indray nefa ninona ny zavatra misy eto? Hozy Jesosy manao hoe tsy foana tsy akory eo amin'ny soratra masina ozy izy na litera ray na teny-tsoratra iray ozy izy. Eto nefa ny zavatra nisy dia zao nanesoran'ny eglizy, nesorin'ny eglizy ny didy faefatra. Ny solony io hoe solony an'le andro alahady io, le sabata zany solony andro alahady. Rehefa aveo koa nesoriny didy faharoa hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao iankofanao enatrehany. Nesoriny io. Dia rehefa aveo ny remodeleny le didy folo. Satria tsy ampy le izy dia lasa ny didy fahafolo ny zarainy roa. Manao hoe aza mitsiriritra vadin'olona, aza mitsiriritra fananan'olona. Tsy vita an'izay ihany. Fa Jesosy dia niteny manambara teo manao hoe tsy afaka manampy eo ny soratra izay manampy an'io izy. Zay ny tenenin' Jesosy teo koa. Raha verenantsika vakina kely le izy teo. Ahoana izy teo? Vakiko manompo amin'ny andininy eo amin'ny andininy 9 sy ny 9 verena vakina kely andininy 9 sy 9 dia ahoana izy? Fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory amin'ny lalàna na dia litera ray na teny-tsoratra izy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany nazovy no mamaha anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra izy. Fa nazovy no makato sy mampianatra ireo dia atao hoe lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra izy. Zany hoe ny didy zany dia zao tsy azo anesorana io. Ary tsy azo ampiana ihany koa io. Ny eglizy nefa dia zao zavatra tsy voalaza ny soratra masina no ampiarahana. Inona fampianarana ampidiriny eglizy tao?
fivavahana amin'ny Maria, culte de Marie. Aiza ao anatin'ny Baiboly manao hoe ivavao Maria, angatao pitahiny Maria, iankofo Maria. Nefa ny Eglizy mampianatra an'izany manao hoe renin'Andriamanitra ozy izy. De tena ivavahana mihitsy, ohatrany hoe déesse zany, ohatrany hoe andriamanibavy zany Maria. De ivavahana mihitsy Maria. Ny Baiboly tsy manao an'izany mihitsy, tsy miteny an'izany ny soratra masina. Ny Eglizy mampianatra ny indulgence. Tany amin'ny Moyen Âge io, ilay hoe azahoana famelan-keloka. De mividy sazy-pahotany ianao, mandotraka rakotra ianao, de voavela ny eloko ao. Efa nresahantsika teto mikasika an'izay zavatra zay. Ary resaka indulgence, io nge ny Eglizy mampianatra resaka hoe confessionnal. Hoe mikonfesy amin'ny mopera. Fa nefa ny Baiboly tsy miteny an'izany mihitsy. Fa ny Baiboly aty amin'ny testamenta vaovao dia zao hoe isika efa natao mpisoron'Andriamanitra. Amin'ny mampisorona antsika dia zao manana lalàna misokatra isika any amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra. Satria Kristy no mifona ho antsika ao anatrehan'Andriamanitra. Izy no manana lalàna antsika amin'Andriamanitra. Zany hoe tsy misy intermédiaire intsony olona eto an-tany manana lalàna antsika amin'Andriamanitra, afa-tsy Kristy izy ao amin'ny efitra masina indrindra no manana lalàna antsika amin'Andriamanitra. De nefa ny mopera de zao mbola maka ny toeran'ny Kristy koa eto an-tany zany, hoe manelanelana. De lasa miankohaka eo mopera anao mba azahoanao famelan-keloka. De izy mopera manao hoe manaova rahaba ary Maria ny efatra, de manaova rainay izany an-danitra impolo. De voavela ny eloko ao. De izy mopera mon fils, tes péchés sont pardonnés. Fa iza moa ianao, iza ny olona afaka amelany eloko ao? Jesosy no afaka mamela ny eloko ao. Ny katolika de napiditra ihany koa ny fivavahana amin'ny relika. Inona moa ny atao hoe relika? Zany hoe tout objet zany hoe zay zavatra nikasika ny atao hoe personnage antson'ny Eglizy hoe masina. Ataontsika ohatrany hoe na hoe Jesosy zany io, na hoe Joseph io, na mety hoe Marie io, na mety hoe John mpanao batisy io, na mety hoe masinda Luc araka ny tenen'ny Eglizy, na hoe masinda Bosco io, na masimba Victoire Somanarivo io, na zay antson'ny Eglizy olona masina. Kanefa nisy zavatra mikasika an'iny olona iny, na mety akanjo iny, na mety fandrinana iny, na mety kirarony iny, na mety sarin-dohany iny, na mety iny, de zay nantsona hoe relika zany, zay zavatra nikasika ny olona masina. De ny Eglizy nefa mampiasa ny relika io amin'ny Eglizy. De iny relika iny ivavahana iny, angatahana pitahina iny. Efa nresahako teto io amin'Eglizy Notre-Dame eto Paris zao, de misy an'izany isaky ny zoma. De misy an'izay culte zay amin'ny fiangonana io. De hoentinao le satroka atsilony lazaina hoe satroka atsilon'i Jesosy, fa izy miteny anao fa iny tokoa le satroka atsilon'i Jesosy. Fa ny Eglizy no miteny an'izay, de mivavaka amin'iny de hoe azohona fitahina iny satroka atsilon'i Jesosy iny. De hoe miboan'le satroka atsilo zany na hoe tsilo anankiray angamba na tsy fantatro, na telo na firy tsy fantatro. De iny azohona fitahina. Zay nge le hoe relika. Zavatra rarahan'ny soratra masina zany. Izany no dénoncer ireo mpanavao fivavahana tamin'ny androny. Tsy vitan'izay relika zay ihany koa. Fa hoe inona koa ny fampianarana ampidiriny Eglizy, napiditra izy ny resaka hoe culte des saints, fivavahana amin'ny olona masina, mangata-pitahina amin'ireny olona masina zay maty ireny. Aiza ao anatin'ny soratra masina mbola misy an'izany? Ny mpianatra Jesosy dia niteny mihitsy manao hoe raha misy olona hozy izy mampianatra anareo, na anjely mampianatra anareo, na izahay mihitsy ara mampianatra anareo izy izy, filazantsara hafa akoatran'ny filazantsara ny Kristy izay nambarany taminareo, dia aoka izy ho anatema hozy izy, aoka izy ho voaozona hozy izy. Raha misy mampianatra filazantsara hafa akoatran'ny voalazan'ny Kristy zany dia zao ho voaozony zany olona zany hozy izy. Na izahay ara hozy izy, aza mino ianareo. Ny apôstôly ny tenany zany, dia nefa ny Eglizy mampianatra an'izany zavatra zany. Sady manafoana ny lalàna izy no manampy zavatra hafa zay tsy araka ny fahamarinan'ny soratra masina. De ny Eglizy zany dia zao hoe inona koa ny zavatra nataon'ny Eglizy akoatra ny zavatra voalaza rehetra teo zany, dia zao hoe napiditra ihany koa ny Eglizy ny fivavahana amin'ireo olona masina zany ny Eglizy. De inona koa ny ilazana ny papa zany? Ny papa dia antsoina hoe
infaillible zany ohatrany hoe ny papa de tsy mety diso zany na hoe tsy azo disona amin'ny lafiny inona ny mahatonga azy hoe tsy mety diso sady tsy azo disona amin'ny resaka hoe doctrine zany io amin'ny resaka hoe fotom-pampianarana io de io dogma io zany dogma amin'ny resaka hoe ny papa est infaillible de izy io miproclamen'ny église catholique tamin'ny 18 juillet 1870 de rehefa aveo mbola napina izy io ny complétena izy io tamin'ny 21 novembre 1964 lazainy hoe ny papa est infaillible hoe ny papa zany tsy azo disona ary tsy mety diso amin'ny resaka hoe matière de foi zany na hoe resaka doctrine zany izy io ka raha vao mamoaka doctrine zany ny papa na amin'ny resaka hoe finoana na amin'ny resaka hoe fomba atao amin'ny église de zao tsy mety diso ny papa zany ary tsy azo disona am'izay zavatra zay ny papa ihany koa de zao hoe lazaina fa hoe izy no interprète souverain izy zany no eo le resaka hoe vicaire zany le hoe misolo an'Andriamanitra zay mahatonga azy hoe zay mahatonga le cardinal amin'ny teny manao hoe manana an'izay fahefana zay ny papa afaka manova lalàna afaka manova fotoana satria izy no solon'Andriamanitra tsy azonao disona mihitsy zany izy am'izay zavatra zay tsy azonao disona mihitsy izy am'izay zavatra zay de am'le lazana le hoe le pape est infaillible io zany de zay moa le zavatra nresahantsika teo hoe tsy azo disona zany izy ary tsy mety diso izy am'izay zavatra lazainy amin'ny raha vao miresaka hoe ara-pinoana na ara-fomba zany zay ataony eo anivon'ny fiangonana izany misy anefa zany fifandraisana eo am'le asa ara-politika nataon'ny église sy asa ara-pivavahana zay nataony zany hoe le mesure zay niraisiny zany misy fifandraisana io zany io zavatra ataony eo am'resaka hoe mesure ara-politika sy mesure religieuse eo amin'ny lafin'le ara-politika inona moa zavatra tena hoe inona ny zavatra tena hoe vokatra n'le hoe ara-politika nataony de zao hoe manaisitra le fanantenana le fanjakan'Andriamanitra izy maninona ny hoe manaisitra le fanantenana le fanjakan'Andriamanitra satria ny zavatra nataon'ny église de zao mametraka fanjakana eto an-tany nataony fa tsy mametraka ny fanjakana any an-danitra zay mahatonga hoe manaisitra le fanantenana am'le fanjakan'Andriamanitra izy ary le resaka hoe mesure religieuse indray de zao manafoana ny sabata izy maninona izy manafoana ny sabata satria ny sabata de famantarana ny fanantenana an'le fanjakan'Andriamanitra maninona ny sabata ny foanany satria io zany famantarana le fanantenana an'le fanjakan'Andriamanitra ny voalohany de zao ny sabata mampatsiahantsika inona mampatsiahantsika ny famoronana ny sabata raha verenantsika vakina kely fotsiny io aty amin'ny Exodosy toko faraky amin'ny telopolo andininy fa 7 Exodosy toko faraky amin'ny telopolo de ny andininy fa 7 Exodosy toko faraky amin'ny telopolo de ny andininy fa 7 de ahoana ozy izy ato eo aloha hoe ny sabata de mahampatsiahantsika ny famoronana andininy fa 7 ho famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrak'izay zany fa tamin'ny enemana no nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany ary tamin'ny andro fa 7 dia nitsahatra izy ka niala sasatra enemana no nanaovan'Andriamanitra ho famantarana ozy izy amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrak'izay zany fa tamin'ny enemana no nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany ary tamin'ny andro fa 7 dia nitsahatra izy ka niala sasatra ozy izy zay zany ny voalohany hoe mampatsiaro antsika le famoronana le sabata faharoa de zao le sabata ihany koa nefa ny mampatsiahantsika an'ilay fanavozan'Andriamanitra an'ity tany ity de io le antsoina hoe récréation satria nahoana Andriamanitra de anao lanitra vaovao sy tany vaovao zany hoe mampatsiahantsika ihany koa le fanavozan'Andriamanitra zany zay ho ataon'Andriamanitra amin'ity tany sy lanitra ty ilay sabata satria Andriamanitra de anao lanitra vaovao sy tany vaovao de jereo tsara fa ty amin'ny Hébreu izy miteny an'izay Hébreu toko 4 de vakitsika ny andininy voalohany de ny andininy 7 sy ny 4 ina ny teny amin'ny andininy voalohany koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra
amin'ny fitsarany azy isika dia aoka isika atahotra fandro mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany. Ity fitsarana zay resan'Andriamanitra ity dia miresaka ilay kananan'ny lanitra izy, miresaka ilay fanjakany lanitra izy eto. Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra amin'ny fitsarana azy isika dia aoka isika atahotra fandro mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany ozy izy. Dia eo amin'ny 7 izy sy ny 4 izy miresaka an'izay manao fampifandraisana amin'izay hoe fitsarana fiainana mandrakizay zay sy amin'ilay sabata andro 7. Ahoana izy 7 sy ny 4 fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsarana izany araka ny voalazany hoe toy ny anianako tamin'ny fadezerako hoe tsy hiditra ny fitsarako mihitsy izy na dia vita hatramin'ny fanorenana izao tontolo izao aza ny asa. Fa nilaza ny andro 7 izy eo amin'ny teny anankiray araka izao ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro 7. Eo zany le hoe fampitahan'Andriamanitra ilay 7 andro fitsarana sabata sy ilay fitsarana mandrakizay zay omen'Andriamanitra ny vahoakany amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Dia izay no mahatonga izy ny teny teo hoe maninona moa no nifoanan'ny Eglizy ilay sabata? Satria ny sabata dia famantarana ny amin'ny fanantenana ilay fanjakan'Andriamanitra zay ho avy. Famantarana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay ho avy. Dia izay ny antony nanifonany an'ilay izy. Ijery indray tsika zavatra anankiray izay nataon'ny Eglizy ary. Raha hitantsika teo hoe inona zavatra nataon'ny Eglizy hoe hanohitra ny avy indrindra izy. Dia eo mifanoherany ny avy indrindra miteny zavatra mihoampapana izy. Manova fotoana sy lalàna izy. Fa tsy vitan'izay ihany fa inona koa ny zavatra ataony? Ampahory ny olo-masiny ny avy indrindra hozy izy. Ary hamono azy. Jerentsika vakitsika eo amin'ny andininy toko 7 andininy 120. Daniel toko 7 andininy 120. Daniel toko 7 ny andininy 120. Ahoana izy? Mbola nijery ihany aho ary izany tandroko izany nanoto ny olona masina ka naharesy azy izy. Satria eo amin'ilay toko 7 izy andininy 520 dia izao no teneniny ary tena hanohitra ny avy indrindra izy sy ampahory ny olo-masiny ny avy indrindra. Ampahory ny olo-masiny ny avy indrindra. Ary tady hanova fotoana sy lalàna ary atolotra eo an-tanany ireo, zany hoe ilay olo-masiny avy indrindra zany, ary atolotra ny an-tanany ireo mba harapatapitry ny fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Ampahory ny olo-masiny ny avy indrindra hozy izy. Dia eo amin'ny andininy 120 izy miteny mbola nijery ihany aho ary izany tandroko izany nanoto ny olona masina ka naharesy azy hozy izy. Iza reto olona masina reto izay lazaina fa no hitsahan'ity tandroka kely ity zay notontony zany. Iza reto olona masina zay lazaina reto? Le hoe olona masina lazain'ny Eglizy ve reto? Le ohatrany hoe masinda Mathilde, masinda Cécile, Sainte Cécile, masinda Jean Paul II, masinda Pie XII sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny Eglizy koa nge dia zao ny zavatra ataon'ny Eglizy. Raha vao miresaka tsika hoe olona masina amin'ny Eglizy katolika dia tadio zay fa olona ny beatifien'ny papa zay olona masin'ny Eglizy izay. Ohatrany hoe Jean Bosco sy le olona zay personnage tsy anatin'ny soratra masina reo kanefa lazaina olona masina zany. Ohatra hoe Saint Cédric satria tsisy an'izany anaty baiboly. Saint Cédric, Sainte Cécile, Saint Sébastien, Saint Georges ohatrany izy daholo zany. Fa reny zany ny beatifien'ny Eglizy reny. Inona moa le hoe beatifiena? Natao olona masina. Dia rehefa natao olona masina izy dia hoe olona sambatra. Bienheureux izy ny Eglizy. Fa tsy reny mihitsy ny olona masina amin'ny soratra masina. Na hoe le olona masina zay hitantsika reny amin'ny télé na ohatrany hoe amin'ny dessin animé ny ankizy dia misy auréole eto amin'ny lohany eto. Misy le boribory iny ohatra fotsifotsy iny eto masina be manao ohatr'izao dia misy boribory amin'ny lohany. Fa tsy izay ny antsoina hoe olona masina. Fa ny olona masina ity zany zay zay tontonyty
zay notontonyty tandroka kely ity de ireo olona masinareo de ahoana mo filazana azy hoe ils ne font pas partie de ce royaume eto amin'ity tany ity izy zany tsy ao anatin'ny fanjakana zao tontolo zao izy ty olona masina zay resany ity tsy ao anatin'ny fanjakana zao tontolo zao izy fa ny fanjakany de ny fanjakany de any an-danitra ny fanjakana zay andrandray de zay ny mahatonga azy hoe enjehan'ilay tandroka kely izy satria nahoana vahiny sy mpivahiny azy izy eto amin'ity tany ity ary izy vahoaka an'Andriamanitra de manohatra ny zavatra zay ataon'ny eglizy manohatra ny zavatra misy eto amin'ity fanjakana ity satria tsy mireconnaître amin'ny zavatra misy eto amin'ity tany ity ireo vahoaka an'Andriamanitra ireo miandrandra le fanjakana any an-danitra izy de lasa manao lasa fanafitohinana lasa manafitohina le tandroka kely izy jerentsika kely zay ao anatin'ny soratra masina hoe afantarantsika le hoe olona masina zany de zao hoe vahoaka an'ilay fanjakana any an-danitra ireo olona masina reo fa tsy polin'ilay fanjakana eto tany raha raisika fotsiny aty amin'ny Daniela toko faefatra aty zao raha isika eto amin'ny Daniela toko faefatra rehefa nanofy Nebokadnezara de nahita izy tao anatin'ny nofiny de zao ny zavatra nyteneniny eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo Daniela toko faefatra ny andininy fahatelo ambin'ny folo eo amin'ny andininy fahafolo azafady Daniela toko faefatra ny andininy fahafolo de ahoana ozy izy nijery tamin'ny fahitany lohako teo ampandriko aho ka indro nisy mpiambina masina anankiray nidina avy any an-danitra rehefa nijery tao anatin'ny nofiny iny Nebokadnezara zao nisy mpiambina masina reo izy nidina avy any an-danitra ka eto zany le masina de lazaina fa avaiza pony lanitra le masina zay lazaina eto midina avy any an-danitra le masina zay lazaina eto de rehefa miteny any Daniela koa i Nebokadnezara de ahoana ny filazany Nebokadnezara ny Daniela toko faefatra ny andininy fahavalo andininy fadimy ambin'ny folo Daniela toko faefatra andininy fadimy ambin'ny folo de ahoana ozy izy Nebokadnezara mpanjaka mantsy any Daniela izany no nofo zay hitako izao Nebokadnezara ary ianao kosa ry Belsazara satria zay zany no anarana babiloniana nomenany Daniela ary ianao kosa ry Belsazara mila zany heviny fa ny olokeny rehetra tamin'ny fanjakako tsy nisy nahay nampafantatra ahy ny hevitra izany fa ianao no mahay azy satria misy fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatinao misy fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatinao zany hoe ny fanahin'le Andriamanitra any an-danitra de zao ao amin'ny Daniela no mitoetra ka ilay vahoaka an'Andriamanitra zany antsoina hoe olona masina eto de zao hoe ponina vahoaka an'le fanjakana any an-danitra vahoaka an'le fanjakany lanitra ary zay an'Andriamanitra zay momba an'Andriamanitra de miandrandra ny fanjakana io de eo amin'ny toko fafito izy andininy fahavalo ambin'ny folo rehefa tonga i fanjakan'Andriamanitra io de reo vahoaka an'Andriamanitra zay miandrandra izany fanjakana izany de omena an'ilay fanjakan'Andriamanitra andininy fahavalo ambin'ny folo vakitsika kely toko fafito ny andininy fahavalo ambin'ny folo zao ny teneniny azy eo toko fafito ny andininy fahavalo ambin'ny folo nefa ny olo-masiny avy indrindra no nahazo ny fanjakana ary ianana ny fanjakana mandrak'izay alao valo nefa ny olo-masiny avy indrindra izy no nahazo ny fanjakana ary ianana ny fanjakana mandrak'izay alao valo izy omenan'izy le fanjakana omenany olo-masiny avy indrindra io omena lay vahoaka ny lanitra io ka zay an'Andriamanitra zany miandrana ny fanjakana io de reo zany le antsoina hoe olo-masina reo halan'ilay tandroka kely io ataony zay fomba rehetra aminonany io sanapitenan'ireo vahoaka reo tsy vitany hoe anohatra ny avy indrindra izy tsy vitany hoe anova fotoana sy lalàna n'ilay
avo indrindra izy fa aveo ampahory ny olo-masiny avy indrindra ihany koa izy zay vahoaka an'Andriamanitra zao dia vonono koa zany ny vahoaka an'Andriamanitra ampahoriny ny vahoaka an'Andriamanitra dia eo amin'ny andininy faraika amin'ny roapolo moa izy niteny teo hoe ariaresy azo izy dia teneniny le izy rehefa aveo nefany manao hoe raha raisitsika eo amin'ny andininy fadimy amin'ny roapolo toko fafito dia ahoana izy eo amin'le tapany faharoa ary atolotra eny an-tanany ireo ambara-patapitry ny fetrany ray sy fetrany roa ary atsasaky ny fetrandro zany hoe tena atolotra teo an-tanany eo amin'io fetrany ray fetrany roa atsasaky ny fetrandro io le vahoaka an'Andriamanitra zany dia aty amin'ny toko fahavalo izy andininy faefatra amin'ny roapolo dia zao koa mbola lazainy ary be ny heriny nefa tsy amin'ny herin'ny tenany ary maragaga ny fanimbana ataony ary ambinina izy ka rehefa ary ambinina izy ka aefa ary animbany mahery sy ny olo-masina ary ambinina izy ka aefa ary animbany mahery sy ny olona masina animbany mahery sy ny olona masina ka raha vo eo zany le izy raha vo ohatra hoe raha vo misy olombelona zany maka ny toeran'Andriamanitra io na amin'ny alalan'ny fomba io zany na amin'ny alalan'ny fanaony io zany dia zao tsy maintsy miafara amin'inona le izy tsy maintsy miafara zany amin'ny famonoana ho faty amin'ny fanenjehana amin'ny fanagadrana satria izay raha vo maka an'izay fisandohana zay zany ianao dia tsy maintsy miafara amin'izay zavatra zay le izy tsy maintsy miafara amin'izay zany le izy dia zay nefa ny zavatra nataon'ny eglizy nanova fotoana sy lalàna izy nanohatra ny avy indrindra izy ampahoro ny olo-masiny ny avy indrindra izy ary fampahoriana ataon'ny olona masina io dia napetraka ao anatin'ny fotoana afriana izy io lazainy teo fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro efa niresaka an'izy io tsika rehefa fantatsika tsara mikasika an'io fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro io fa hofitintsika eo amin'ny lesona manaraka zany satria tsy ampitsony ny fotoanantsika eo am-pelantanana ka hivavakantsika sotran'Andriamanitra amarana ny fotoana izany Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao eny mananitra avy ny anaranao zay hatramin'izao koa mandrakizay misaotra reny amin'izay vitanay indray tamin'ny teny io ty ny amin'ny fianarana ny teninao raha io sarotra ny lesona kanefa tompo aoka ny fanahinao hiasa mivoakanao amantara ny sitraponao dia ny zava-miafy ny teninao zany tsy zavatra izay tsy tonga tao am-pon'ny olona na tafiditra tao an-tsaina no efa nampafantarinao anay ka dia misaotra raha io fa lehibe ny fitiavanao dia raina mandrakizay ny anaranao dia oka ny le raha nyzanakoa ny andrakotra anay ray ka hiaro anay amin'ny loza isy amin'ny ratsehitra ka raha hiatrika ny anemana indray zay dia taio izay tompo raha miditra na mivoaka taio ny fahasalamanay taio ny anina ho anay taio izay mahakasika ny fiainanay rehetra ary indrindraindrindra arovy izay mifakapanahy amin'ny filan'ny nofo sy mifandrina fataovy anatinay ray ny tahotra sy ny ovitra fiainanao dia ray ny naranao ray dia ray ny naranao Kristy ny anaran'i Jesosy na andratana izany vavaka izany tetoanatrehanao raha io amen dia sorantsika ny tompo ny amin'izay lesona izay voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany baibai daholo tsika rehetra Cherchez ma femme.